masina ny tenin'Andriamanitra, velona sy maina ny tenin'Andriamanitra, ary amin'izay masina ny tenin'Andriamanitra izay mila fifantohantsika. Mba hifantoka tsara tsika tsirairay avy eo am-pandresana ny tenin'Andriamanitra, ary anana fovonina andray ny tenin'Andriamanitra, anana fanamivavaka ihany koa, anaty fanamivavaka nandraisantsika izay tiany Tompo ampitaina amintsika indray androany. Halleloja. Saotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, ty andro androany ity izay mbola havelomanay, ny famindraponao zany, dia misaotra betsaka. Fahasoavanao ny iainanay isan'andro. Ny fahavelomanay dia avy aminao, ny herinay dia avy aminao, ny tanjakay dia avy aminao. Enao ny fahazavanay Jesosy, enao ny fiainanao anay Jesosy. Dia itendray ianao androany, misaotra raha afaka mandre ny teninao zay. Sokafo ny fonony tsirairay avy, ary isy fanajana lalina, isy fifantohana marina, ary isy tahotra anao andraisana an'izao teny zao. Tazomy ny fandrenesany tsirairay avy Jesosy, ary mahifantoka aminao. Tsy hisakatsakana ny teninao Jesosy, nofo tsy hanan-kery, fa nelikelelana ratsy tsy hanan-kery amin'ny anaranao Jesosy. Fa ianao no hiteny Jesosy, ary tena androtsaka ny teninao amin'ny tsirairay avy, anamasina, anamarina, anitsy, ananatra, ampahery, hitaiza amin'ny fahamarinana, amelombelona, satria izany ny asan'ny teninao Jesosy malala. Halleloja. Amen. Amen. Isaia 7:7. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazainy Jehova, izay nahary anao, sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao, dia ombanao aho. Raha mitany ony ianao, dia tsy hanavitra anao zany. Raha mandeha mamaky ny afo ianao, dia tsy homay, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehova no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely mpamonjy anao. Omeko avitra ao Egypta, ary Etiopia sy Seba hosolonao. Satria malala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko hosolonao, ary firenena hosolony ainao. Aza matahotra, fa momba anao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinananao, ary avy any andrefana no anangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe azazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra, sy ny zanako vavy avy any amin'ny farantany. Dia izay rehetra antsona amin'ny anarako, sady no ariko voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Ento mivoaka ny olona jamba manamaso, sy ny marenina manatsofina, aoka hiangona ny firenena rehetra, ary aoka hivory ny olombelona. Iza aminareo no mahalaza zany? Aoka ambarany amintsika ny fahiny taloha. Aoka hoentiny ny vavolombelony hamarina azy, ary aoka hiaino ireo, ka hiaiko hoe marina zany. Ianareo ny vavolombeloko, hoy Jehova, sady mpanompoko izay efa nofidiko, mba hahafantaranareo sy inonareo aho, ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona, sady tsy isy andimby ahy. Izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo ho Jehova, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro zany, izao no izy, ary tsy misy maharobaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasakana zany? Amen. Atreo isy avatra be dia be ao anatin'io. Saorana ny Tompo ihany afahantsika mihoana eto androany. Saotrany Jesosy fa vita ihany koa ny fitoriana izay natao tany Mahajanga. Te hizarantsika amin'izany ihany, satria tsika dia niara nitondram-bavaka, ianareo dia nitondram-bavaka, ianareo dia nanohana ny asa, ary dia tehiteny hoe ho an Jesosy ny voninahitra, fa dia manokatra varavarana izy, me maro hatrany ny olona voakasika, maro hatrany ny olona manolo tena ho an Jesosy. Ary zay ny zava-dehibe, satria nataon Jesosy tsika ho mpanarato olona. Dia misaotra an Jesosy ny amin'ny fahatafitahiran'ny asa, izy no nita,
nanondroso na miverina tamin'ny dia ary izy no nitsinjo nomba nandritra ny fotoana fitoriana ary izy niasa tamin'ny fitoriana rehetra zay natao. Fa hitantsika hoe akaiky ny farany a akaiky ny fiverenan Jesosy a mangetahita tenin'Andriamanitra ny olona dia voatory tamin'ny fifaliana ny tenin'Andriamanitra ary maro ny olona nandray ny teny a ho voninahitry ny anarany. Vita zany ny fitoriana iny zay a zay natao fitoriana nandehanan'olona maromaro a nitoriana ho an'ny olona maro be tany a misy cellule de prière ny Mahajanga zay miforona ary mangetaheta be reo raha lasy anabavy reo a miarahaba azy raha teo raha mandray an'izao fitoriana zao. Matsiaro anareo zay ary ny tompo ampitombo anareo ara-panahy, ampitombo anareo arakisa ary ampiorona anareo hiaro anareo amin'ny fitaka amin'ny mpaminany santoka, hiaro anareo amin'ny ratsy a fitahiry anareo a fizy le mpiandry tsara. Ary dia mangataka izy ireo mba hovangina any matetika araka izay azo atao a dia fa isy a zay irahan'ny tompo a mandeha amin'ny fotoana mamety azy a mitaiza ara-panahy mizara tenin'Andriamanitra ho an'izy ireo a satria zay no antony dia hitondra ny tenin'Andriamanitra, hitondra ny olona amin'ny fanjakana ary rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy a dia vokisana ny tenin'Andriamanitra ihany koa mba hitombo tsara. Dia misaorana Jesosy tsika ny amin'izany, isaorany anareo na tsiaro ambavaka, isaorany anareo nanohana ny asa tamin'ny vola zay nomenareo, isaorany anareo a ny amin'ny fanohanana maro isan-karazany na ny eto ambobao mandray teny zao na zay rehetrarehetra mahita an'izao vidéo zao ihany koa dia isaorana antsika rehetrarehetra zany a fa lehibe a zany hoe mpiray-tampo amin'ny tompo miara-miasa ary magagy Jesosy hoe tsy misy vezatra rehefa manao ny asan'Andriamanitra fa ao anatin'ny finoana ary ao anatin'ny fitarian'ny fanahy dia hoy izay voalaza teo hoe miasa ka iza ny masakana. Tonga dia mavalianareo moa hoe tsisy masakana fa ny azy ny fanontaniana miasa ka iza ny masakana dia nareo efa namaly hoe tsy misy masakana. Halleloja. Dia miaraba an'izay avy any Italia fa ohatra ny hitako eto ny avy any Italia tonga soamantsara indray a tompo nanambina ny dia dia tonga soa dia izy ampitsory sy ampitoetra mandrakariva. Iza koa ny vaovao tra misy fianakaviana maromaro ato vaovao tonga soa tompoko. Iza ilay atao batisa izy ihany sasany efa vita sa vao atao fa vita saorana tompo zany mino an Jesosy tompo a dia vonjeny ianao sy ny ankonanao. Amen. Eny ary iroso amin'izay tsika amin'ny tenin'Andriamanitra zao ny voasoratra Isaia 7:7 teo a dia ny anankiray tena ho raisitsika dia eto amin'ny 10:10. Ianareo ny vavolombeloko zay ianareo ny vavolombeloko hoy Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko mba hafantaranareo sy inonareo aho ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy misy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby aho. Dia eo amin'ny 10:12 dia mbola manindry indray izy hoe ianareo ny vavolombeloko izao no Andriamanitra. Dia ametraka amintsika amin'izay tenin'Andriamanitra zay a ho anahy sy ho anao. Hoe matoa ianao napetraka teto tany a dia misy iraka misy afatra napetraka ny tompo dia zao ianareo no vavolombeloko. Ianareo ny vavolombeloko. Aiza ho aizitsika amin'izany fotoana izany, aiza ho aizitsika amin'izao fotoana izao amin'izay hoe tenin'ny tompo izay hoe ianareo ny vavolombeloko. Ao amin'ny Marka raha resaka hoe vavolombelona tsika dia raisitsika tsy afaka tsy handray an'ity Marka 9:11 ity tsika. Marka 9:11 15:5. Marka 9:15 ianareo ny vavolombeloko. Ianareo ny vavolombeloko. Marka 9:15 ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mety mino kosa no helohiny. Ary zao famantarana izao no anaraka izay mino amoka dia mini amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray menarana izy
Ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Halleloja. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny zany dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Halleloja. Ianareo ny vavolombeloko, apetraka ny Tompo amiko sy aminao zay rehefa amin'ny Jesosy Tompo anao. Ianareo ny vavolombeloko, miinsista be Jesosy ny amin'izany satria mila vavolombelona izy eto tany. Baiko manaraka, tsy hoe mibaiko manaraka fa mibaiko izay napetraka ny Tompo amin'ny 5:10 5:10 amin'ny marika toko 5:10 dia hozy izy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao. Tisana zany izy hoe mandehana fa ianareo ny vavolombeloko. Halleloja. Baiko napetraka Jesosy amiko sy aminao zay. Mandehana. Tsy baiko zay. Mandehana. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe ahoana? Allez. Maniraka fa tsy mandroaka. Zay maniraka fa tsy mandroaka. Allez. Mandehana. Allez. Zay izy raha ho an'ny olona be da be. Fa raha ho anao manokana izy dia va, dana. Raha miteny mazatra koa izy go, dana vavolombeloko ianareo. Ianao zany izay efa nandray an Jesosy. Ary ianao izay eto androany dia izay napetraka ny Tompo amiko sy aminao. Mandehana. Mandeha. Ho vavolombelon' Jesosy. Ho vavolombeloko ianareo izy izy. Iraka napetraka Jesosy zany. Ary afaran'ny filazantsara misy dia miresaka an'izay izy. Miresaka an'izay izy hoe mandehana ianareo. Satria mila an'izay vavolombelona izay izao tontolo izao. Mila an'izay vavolombelona izay ny olona. Satria ny vavolombelona mandresy lahatra. Ny vavolombelona dia matoa atao hoe vavolombelona dia naninona? Nahita, nanatry maso, ny aina, nahare. Dia ianareo ozy izy no vavolombeloko. Ny rehetrarehetra zany zay an Jesosy dia natsony ianao vavolombelona. Natsony ianao hitory ny filazantsara. Hitory ny filazantsara. Samy hafa amin'ilay hoe ao amin'ny Efesiana hoe ministera 10 dia hoe ministera ny evangelista. Hafa iny iny zavatra mitokana mihitsy hoe tena nisy nana ministera evangelika zay manao izay ministera zay. Fa tsy ny rehetrarehetra manana ministera evangelika. Fa ianao eto dia napetraka ianao vavolombelona hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany hoe misy ny tena hoe natsony Tompo mihitsy hoe evangelista. Fa tsy midika akory zany hoe ny evangelista ihany no mitory teny sy mizara tenin'Andriamanitra ao anatin'ny ministera. Fa isika tsirairay avy amin'ny izay ametrahan'ny Tompo antsika, amin'izay toerana misy antsika, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra misy, dia hoy Jesosy hoe ianareo ny vavolombeloko. Ianareo ny vavolombeloko. Mandehana any amin'izao tontolo izao. Dia mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aiza ho aiza tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa mila an'izay vavolombelona izay Jesosy. Zavatra misy nefa dia izao. Zay nahita ihany ny vavolombelona. Zay nandre ihany ny vavolombelona. Zay natsapa ihany ny vavolombelona. Tsika nefa ty efa amin'ny 2019. Ry Petera zao ny tena vavolombelona. Ry Jakoba, ry André, iza koa? Ry Paoly. Fa tsika efa manaraka taty aoriana taty. Ahoana moa zany tena hitenenanao vavolombelona tokoa ianao? Ianao ary vao aingana nanteraka. Fina antony mahatonga anao teny hoe vavolombelona ianao. Satria izao ny voalazany tenin'Andriamanitra. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo. Asan'ny apôstôly toko 1:9. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Ny fiangan'le maha-vavolombelon'Andriamanitra, vavolombelon'i Jesosy zany aloha, dia inona ny ilaina? Fanamasina.
misy ato ny tompo atao tena izay hoe aza mihetsiketsika eo amin'ny efitra ambony aho ambara-panafinanareo ny hery avy any ambony dia naharitra ireo tamin'ny vavaka famakina mofo fampianaran'ny apôstôly tamin'ny fiombonana dia naharitra izy tao ambony tao. Ary rehefa tonga ny fotoana izay nampanantenan'ny tompo dia nilasaka ny fanahy tamin'ny ry Petera, ny apôstôly, ny mpianatra rehetra tao 20. Ny départ zany, ny départ ahafahanao mijoro vavolombelona ho an' Jesosy dia inona? Fanamasina. Azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo. Azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo. Miainga any le izy zany. Miainga any le izy. Hoe azo hery anareo filatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko. Olona zay Jesosy any amin'ny Jaona 2:20 any hoe rehefa ho avy ny fanamasina dia ahoana? Tsy ilaza ny momba azy izy fa inona? Ilaza zay momba anahy. Zay momba an Jesosy dia ho lazainy fanamasina aminareo. Dia Jesosy nilaza mihitsy tamin'ny mpianatra hoe mahatsara anareo nino? Mahatsara anareo ny alako. Fa raha tsy handeha dia ahoana? Tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa mahatsara anareo aloha ny fialako dia rehefa lasa dia aniraka anareo ny mpananatra. Inona amin'izay ny asa ho ataon'le mpananatra iny? Na le hoe fanamasina, pampionne, consolateur. Alleluia. Ny asa ho ataon'iny fanamasina iny amin'izay avy eo dia ampafantatra anao an Jesosy iny. Ampafantatra anao an Jesosy iny. Ampatsiaro anao izay teny rehetra nolazain Jesosy iny. Atonga anao anana bagage. Azo zavatra be da be zany. Dia nilaina ny fanamasina nomen'ny tompo. Ary izy mihitsy ny teny hoe ilaza izay momba anahy izy. Zany hoe tsika raha hijoro vavolombelona anambara ny amin'ny hoe filazantsara dia hoy Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina ka ho vavolombeloko. Vavolombeloko. Dia mamaky ianao any amin'ny Isaia dia hoe ianareo no vavolombeloko. Raha lasa anabavy tsika tsirairay avy izay mihaino eto ny hijoroanao vavolombelona tsy ho amin'ny antokom-pivavahanao. Ny hijoroanao vavolombelona tsy ho amin'ny pasteranao. Ny hijoroanao vavolombelona tsy ho amin'ny fiangonanao. Fa ny hijoroanao vavolombelona dia ho vavolombelon'i Jesosy irery any. Halleluja. Ho vavolombelon'i Jesosy irery any. Azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina dia ho vavolombeloko. Anambaran'i Jesosy ianao, matoa ianao natsony. Hitoran'i Jesosy ianao, matoa ianao natsony. Halleluja. Fa tsy resaka zavatra hafa, tsy resaka olona, tsy resaka rafitra, tsy resaka fombafomba, fa ho vavolombelon'i Jesosy fotsiny ihany. Ho vavolombelon'i Jesosy fotsiny ihany. Zao nefa misy ny vavolombelona mandainga, misy ny vavolombelona mamoriporona, fa misy ny vavolombelona tena vavolombelona manambara ny tena izy. Izaho sy ianao ve aiza ho aiza ao anatin'ilay tena vavolombelona ve? Témoin ozy izy amin'ny tenin'ny frantsay. Raha resaka témoin zany tsika dia ny témoin no ahafahanao mahazo toky. Ny témoin ny ahafahanao manorona ny ataoko hoe finonana fahamarinana anankiray. Ohatra hoe raha mitondra fiara zao ianao dia amin'ny fiara amin'ny tableau de bord misy ny témoin na essence, témoin na carburant. Dia iny témoin iny no mampiseho anao hoe mbola mavita 100 km ianao. Na hoe efa mirehatra izy dia hoe kely tsisy ty fa mila mampiditra ianao. Ka raha iny témoin iny mandainga, ohatra hoe mbola ry amin'ny demi plein mahery izy, nefa raha ny tena izy le zavatra ao anatiny ao efa tena ritra ry amin'ny fotony ery, dia hoana? Manary anao zany, mamery anao zany, mamitaka anao, manimba anao zay. Dia be dia be ny ohatr' zany hoe vavolombelona fa vavolombelona tsy milaza ny tena marina. Ohatra, resiko ohatra hoe efa tena hoe ao anatina ady ve dia mbola ilalao. Efa hoe ao anatin'ny loza ve dia mbola ilalao. Efa hoe ao anatin'ny hoe fotoana farany aloha fiverenan'i Jesosy ve
dia tsy hampiomana ny olona, tsy hanaitra ny olona, tsy ilaza ny olona hibebaka, tsy hiprezante an' Jesosy, fa lasa miprezante olombelona, miprezante asa, miprezante toerana, miprezante fombafomba fanao, ary tsy mampiomana an'ilay amin'ny fiverenan' Jesosy. Tiana lazaina amintsika dia izao, aza variana amin'ny resaka olona ianao, aza variana amin'ny resaka rafitra sy ny fomba ianao, aza variana amin'ny resaka ivelan' Jesosy ianao, fa aoka tena Jesosy marina no ifantohanao. Tany fa misy koa nefa Jesosy tsy izy, Jesosy tsy izy tsy ampiomana anao amin'ny fiverenany, Jesosy tsy izy tsy ampiomana anao amin'ny fibebahana, tsy ilazanao ny fibebahana, Jesosy tsy izy tsy ilazanao amin'ny resaka fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra, fa ny Jesosy tsy izy dia mankasitraka fahotana. Ny Jesosy tsy izy dia ao anatin'ny resaka vola mankarena, Jesosy tsy izy dia ao anatin'ny resaka fifikirana amin'ny zavatra eto tany, fa ny Jesosy izy dia zao no lazaiko anao hoe olevony afo ty tany ty ozy izy, olona tokony anao ahoana nareo. Ny Jesosy izy dia miteny aminao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ tany. Ny Jesosy izy dia milaza aminao hoe aza mifikitra amin'ny zavatra mandalo, fa mifikira amiko, izao ny lalana, izao ny famarinana, izao ny fiainana. Haleloja! Ny Jesosy izy dia tena tsy miaroaro amin'ny fahotana. Ny vavolombelon' Jesosy marina dia tsy mifangaroaro amin'ny fahotana. Ny vavolombelon' Jesosy marina dia manantenana, zany hoe fiverenan' Jesosy any amin'ny rahon'ny lanitra zany ka apiakatra ny fiangonana ary mizara n'izany amin'ny hafa. Ny vavolombelon' Jesosy marina dia mbola manome fanantenana ho an'ny hafa hoe ty fiainana eto tany ty mandalo 70 taona, raha 20 taona, raha tahiny mateza, fa ny ao aorinan'izay ny tena fiainana dia ao amin'i Jesosy Kristy ny azonany fiainana mandrakizay. Fa raha tsy vita fihavanana eto tany, raha tsy niavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, raha tsy nibebaka, raha ohatra ka mbola nitahiriota tao anaty, dia tafasaraka an'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia hoy voalaza hoe fahafatesana ny tampony ota. Vavolombelon' Jesosy marina ve ianao? Vavolombelon' Jesosy marina ve ianao? Fa tsy atao foana zany ary tsy lazalazaina fotsiny eo am-bava, fa raha olona vavolombelona dia olona sa, raha olona vavolombelona dia olona tsy matahotra, raha olona vavolombelona dia tsy olona mianana na miahotra, fa ny olona vavolombelona alezy. Azonao ve zany? Ny olona vavolombelona tsy sakana, tsy tahotra, satria nahoana? Hitan'ilay zavatra, tantarainy fotsiny izay hitany. Azonao? Reny ilay zavatra, tantarainy fotsiny izay reny. Tsapany ilay zavatra, lazainy fotsiny izay tsapany. Tsy amoroporona zany izy. Fa maninona ny mila vavolombelona? Satria Jesosy tsy oatsony. Ianao no mila irahana. Tsy nandray fanahy osy ianao, fa fanahy mahery. Nyraisinao tsy Andriamanitra malemilemy, nyraisinao tsy Andriamanitra kanosy, nyraisinao tsy Andriamanitra matahotra, fa nyraisinao Andriamanitra mpanjaka. Nyraisinao dia Andriamanitra be voninahitra. Nyraisinao dia le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Noho izany tsy hita Jesosy fa le hery eny aminao, le fahefany eny aminao, le fahalebiazan'i Jesosy Kristy mahatonga anao manitsaka maingoka, manitsaka mianarana, zany hoe manitsaka fahotana, mandresy nofo, mandresy an'izao tontolo izao. Hitan'olona efa ahoany sinona dia hoy ianao hoe tsy zazay, fa Jesosy le atao anatiko. Mila olona vavolombelona Jesosy hanambaran'i Jesosy Kristy. Ny ankamaroan'ny kristianina dia variana ao am-piangonana, variana amin'ny asa fanompona, variana amin'ny hetsika fitadiavam-bola sy ny asa maro isan-karazany, fa tsy variana amin'ny fanahan'olona ho vonjena. Zay ny lazaiko anao. Tsy variana amin'ny fanahan'olona ho vonjena. Tsy misy, mbola verina ihany zany le toriteny tamin'ny tababolana hoe sorototra ho amin'ny famonjena ny fanahan'olona. Fa ohatra nefa falifaly amin'izareo samy zareo ao, ohatra nefa falifaly amin'izay famonjena azony, ohatra nefa milaza fa efa ato Jesosy dia efa vita. Manahoana ny eo akaikinao, manahoana ny mpiarabelona aminao, manahoana ny manodidina anao. Ovelanao fotsiny ve izy ireo? Ovelanao ireo ve izy ireo? Raha nivavaka tamin'ny maraina dia naseho ny tompo fahitana hoe zavatra misy dia ohatra izao. Rehefa mijery ianao eto tany dia be da be ny fa signal de détresse. Azonao zany signal de détresse zany. Raha mitomobila indray izy dia le jiro anankiroa mirehatra zay. Efa mandefa an'izany daholo ny olona rehetrarehetra. Satria diso fanantenana, satria malahelo, satria mamofo,
satria matahotra, satria malahelo, satria maratram-poa, dia misy an'izay signaly de détresse zay. Fa ianao rehefa mandalo dia tsy hitanao zay signaly zay fa dia mandeha fotsiny ianao. Ary raha pahatsiarovany Jesosy anahy mihitsy le amin'ny hoe Samaritana tsara fanahy. Naninona moa iny Samaritana tsara fanahy iny? Nahoana no lazaina fa tsara fanahy le Samaritana? Satria nisy jiosy zay nidina ho any Jeriko. Le jiosy avy any Jeriko, avy any Jerosalema hidina ho any Jeriko, nisy nanafika ary nisy namono, nanala ny fananany rehetrarehetra, ny ainy sisa tsy afaka. Fa rehefa nandalo teo ny mpisorona dia nijery fotsiny. Nefa efa nisy signal de détresse, efa misy SOS, efa nisy filana vonjy teo. Fa nandalo fotsiny no mpisorona, jereny dia nandalo fotsiny izy. Nandalo koa ny Levita, nandalo fotsiny izy. Jereny dia nandalo fotsiny izy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary nandalo le Samaritana anankiray. Le Samaritana no tonga, ary rehefa tonga le Samaritana dia nijanona. Rehefa nijanona izy tsy vitany hoe nijanona fotsiny, mahay reza ao fa metra tanana anao tsaroko ambavaka ianao dia zay tsy vitany hoe mametra tanana izy io, tsara no mametra tanana. Tsy vitany hoe matsiaro ambavaka izy io, tsara no matsiaro ambavaka. Fa tsy vitan'izay fotsiny ahoana ozy Jakoba raha miteny amin'ny olona hoe ndala manaova mafana tsara, nefa ianao tsy mamea akanjo mafana ho azy akory, inona dikan'za? Rehefa ve olona mivoky izy manaova voky tsara, ianao nefa tsy mamea akory zay mba havoky azy, mety ve zany hoy Jakoba? Inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany? Inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany? Rehefa nahita n'ilay jiosy izy tsy jiosy le Samaritana fa Samaritana. Atsika zay. Ny Samaritana efa lazaina teto matetika zay hoe ny Samaritana sy ny jiosy tsy mifankahazo. Ny Samaritana sy ny jiosy tsy mifankahazo. Ny Samaritana karazana jiosy ihany fa metisy. Mifankahazo reo. Anisy taona ary Jesosy nandalo hoe natao fandalovana fotsiny ny Samaria dia mba hipetraka kely ao izy loha andehanany ho any amin'ny ho any Jerosalema dia tsy nentina ndray azy ny Samaritana. Rehefa tsy nantentina ndray azy ny Samaritana dia ozy ry Jakoba sy ry Petera hoe tianao va no hanim-pazana iafo an'ireo satria tsy nentina ndray anao reo Samaritana. Nisy taona koa Jesosy niresaka tamin'ilay vehivavy teo ilay vehivavy Samaritana dia gaga ary ny mpianatra avany hoe fa hono ty Jesosy miresaka amin'ny Samaritana ty, fa mody fanina fotsiny izy fa tsy dia nilaza an'izay loatra. Dia naseho an Jesosy mihitsy hoe le tantara hoe Samaritana tsy nisy fanavaka vaham-bolo-koditra tao, tsy nisy fanavaka vahana fari-pahalalana tao, tsy nisy fanavaka vahana fari-pananana tao, ary tena hafa firenena, olona hafa eritreretinao fahavalo mihitsy le Samaritana, le jiosy, fa nidina le Samaritana dia namonjy azy, na nasitrana ny feriny, na nitondra azy tany amin'ny mpitsabo, mbola nanome izay ilaina hoe ty fa raha tsy ampy ty dia onerako rehefa miverina. Onerako rehefa miverina. Zany hoe le vavolombelona dia tena mitondra fiainana. Satria ny fanahy nomenanao tsy fanahy resaka teoria. Fa ny fanahy nomenanao dia fanahy tena manambara an'ilay fiainanao amin'i Jesosy. Alleloia. Mba témoin tena izy ve ianao? Sa lalovanao fotsiny izay manao feu de trait? Mba tena hoe mitondra olona ho amin'ny famonjena ve ianao? Sa lalovanao fotsiny izay manana feu de détresse? Ilozanao fotsiny. Be da be reo aza mikaroka lavitra. Inona no afaka ataonao? Tamin'iny herinandro izy zay dia somary modimody alina foana satria misy matana avy any amin'ny hôpitaly zany. Rehefa mandeha miditra n'iny Analakely iny ianao, mahampalahelo fa feno mpivarotena amin'iny Analakely iny. Feno mpivarotena amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra. Ny zavatra atao voalohany indrindra tiako lazaina anao mitondra bavaka ve ianao ny olona mba ho vonjena. Tsy zavatra azo atao ve amin'izy ireny, ohatra hoe manokana centre anankiray ianao réinsertion fitezanana azy, raha nomeny tompo fahafahana ianao manohana kely arabola, anaovany asa fitadiavana, anaovany asa fivelomana, manohana kely amin'izay tokony atao. Zay le Samaritana tsara fanahy, onerako rehefa miverina tompo anonotra anao amin'ny fotoana tokony mamety azy. Mandalo amin'iny tunelina anao amin'ilay andro mangiry firy zao ririnina zao matory amin'ny tany,
anaty sase dia tsy maratra ve ny fo, tsy vaky ve ny fo amin'izany hoe ahoana izy ty, inona no azoko atao. Voalohany ho any dia mahatsiaro am-bavaka, fa ny faharoa ny tompo hibitsika aminao dia anora inona no tokony ataoko, ahoana ny fomba anaovako azy. Fahatorony tompo anao zay, ampahafantariny anao zay, fa rehefa etaeta ao anatinao fotsiny dia mibitsika izy. Fa mila ny Jesosy ny olona, mila ny Jesosy ny olona, Jesosy mihitsy. Jesosy nefa tsy tononona mbava fotsiny, fa Jesosy raha teo tany dia niasa, tsy zay. Boky izy dia nanasitrana ny boka, tany amin'ny marenina izy dia nampalady ny marenina, tany amin'ny jamby izy dia nampahiratra ny jamby, nona izy dia namoky ny nona, tany amin'ny malahelo izy dia nampifaly ny malahelo, tany amin'ny maty izy dia nanangana tamin'ny maty, tany amin'ny naratra izy dia nanasitrana ny naratra. Zany hoe tsy vita no miteny fa misy asa tao, misy asa tao. Vavolombeloko anareo izy ny tompo hanambara. Ary ny tena zavatra anankiray hoe mahavavolombelona Jesosy ihany koa dia zao, matoa anao vavolombelona dia mila mahafehy anao zay, malala ny Jesosy tsara ianao, fa tsy vavolombelona fotsiny amin'izao. Fantatrao tsara ve ijoroanao vavolombelona io, fantatrao tsara ve io Jesosy io. Ny atonga an'io fantatrao tsara dia zao, mivavaka ianao, mandray tenin'Andriamanitra, mivoky tenin'Andriamanitra. Ny atonga an'io fantatrao tsara dia zao, miaina an'izay voasoratra ato ianao. Fataonao ahoana ny laza hoe misy ny mirakla raha tsy ianao miaina mirakla voalohany. Iza mbola mino mirakla eto? Betabe tsy mino. Tomba mindra fo aminao. Ahoana no ahatonga ny olona ho voakasika raha tsy voakasika ianao aloha? Izao famantarana zao no anarak'izay mino ozy izy. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe voici les miracles qui accompagneront. Zay mino. Zany hoe manaraka anao reny. Fa ianao tsy mandeha. Raha tsy mandeha ianao tsy hita io. Azonareo zany. Raha tsy mihetsika ianao tsy hita io. Ahoana raha hitanao anazy raha tsy mihetsika ianao? Ho vavolombeloko ianareo. Jerosalema, Jody, Samaria, hatramin'ny farany tany. Ny vavolombelona dia olona efa niaina ny zavatra nisy. Ahoana ny tenenanao fa mirakla misy raha tsy niaina mirakla ianao? Raha tsisy mirakla dia tsisy koa Jesosy. Marina sa diso? Satria iza ny anaran'i Jesosy? Magaga, mirakla, fahagagana. Dia inona voalaza ao amin'ny Hébreu 13:10? Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ka raha tsy miova Jesosy Kristy omaly sy anio ary mandrakizay, ny anarany magaga, dia dika zay amin'izao fotoana zany mbola misy foana ny fahagagana. Halleloja! Mbola misy foana ny fahagagana. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa mba mino. Ahoana ny alala, ahoana ny tenenanao n'olona hoe midélivrer Jesosy raha tsy efa ianao misy aloha ny délivrer? Ahoana ny ahafahan'ny olona azo délivrance raha tsy efa hitanao koa hoe délivrer ny olona rehefa ntory ianao, rehefa nizara tenin'Andriamanitra ianao? Ahoana ny ananan'ny olona fanantenanany amin'ny ho avy raha tsy ianao manana fanantenana? Zay hitany eny aminao ihany ne no hoekeny, fa zay tsy hitany eny tsy raisiny. Ka vavolombelona misy fanantenana ve ianao? Vavolombelona misy an'izay hoe miracle zay fiainanao? Vavolombelona misy an'izay hoe délivrance zay ve ny fiainanao? Sady ozy ny olona hoe ianao teo mijoro vavolombelona fa ianao ara mbola tsy délivrer. Ianao ara tao tsy manantena no avy. Ianao ara tao tsy misy an'izay fiainana zay eo aminao. Fa ny vavolombelona Kristy dia zay ny voalazany hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo. Ho vavolombeloko ianareo. Alleluia! Zany hoe alohan'ny ainganao zany aloha dia mila fionana marina amin'ny Jesosy ianao. Ary fionana marina amin'ny Jesosy io mila manovanao io. Tsy mety rehefa niona tamin'i Jesosy foana ianao, nianana tamin'i Jesosy, mahalala an'i Jesosy, nefa ianao rehefa mijoro vavolombelona tsy tafajoro mihitsy. Fa vavolombelona ianao sa tsy vavolombelona? Ny fionana amin'ny Jesosy dia manova ny fo, manova ny saina, manova ny fitondratena, iaina amin'ny fahamasinana. Halleluja! Ho vavolombeloko ianao. Fantatrao marina ve Jesosy? Fantatrao marina ve Jesosy? Satria io no zaraintsika. Fantatrao ve Jesosy?
ary rehefa iresaka amin'ny olona venao ka misy zavatra ilain'ny olona, misy ratran'ny olona, misy alahel'ny olona, misy zavatra tian'olona antaniana, mahavaly an'izay venao hoe tena Jesosy ny vahaolana ao anatin'izay rehetra izay. Fa vakio baiboly io fa manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, Jesosy ny ambarana io. Jesosy ny ambarana io manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Fa Jesosy nafenina izy talohany natongavany teto tany. Fa rehefa tonga teto tany izy dia Jesosy ilay naseho izy ilay fanampanantenana hatramin'izay. Dia misy be da be ao voasoratra ao manambaran' Jesosy daholo. Halleloja. Jesosy ilay rainy mandrakizay. Jesosy ilay rainy mandrakizay. Misaotra. Jesosy ilay rainy mandrakizay. Inona zany rainy mandrakizay zany? Dada. Mila tsapanao zany hoe rainy mandrakizay zany dada. Dadako, Père éternel. Mahafinaritra be zany mahalala an'izany hoe izaho koa tsy kamboty aho. Ao anao Jesosy amin'ny zaona toko 20 tsy amelanareo ho kamboty aho. Tsy amelanareo ho kamboty aho. Matoa izy mitena zany hoe tsy amelanareo ho kamboty aho fa ankaty aminareo aho. Dikan'izay eo ilay fony ray, ilay rainy mandrakizay. Rainy mandrakizay. Dia ozy izy mantsy hoy Filipo mantsy azy hoe asehoenay ny ray dia ampy anay zay. Dia hoy Jesosy mantsy azy hoe zay ela be zay no efa niterako taminareo, mbola tsy hitanareo foana ve ny ray. Mbola tsy hitanareo foana ve ny ray. Ary raha namaky tsika le Isaia teo dia le niteny izy hoe zany Andriamanitra tsy misy hafa, izany mpamonjy tsy misy hafa. Dia rehefa mamaky ianao ny asan'ny apôstôly toko 4 dia hozy Petera hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa mamaky ianao amin'ny Jaona toko 9 dia hozy Jesosy hoe mbola tsy ary akory ray Abrahama dia fa izy aho. Dia dikan'izay le enao vavolombelona io, Jesosy no ambaranao vavolombelona. Jesosy no ambaranao, ianao vavolombelona Jesosy. Halleloja. Rainy mandrakizay dadanao i Jesosy io. Ianao malahelohelo, ianao milaza fa kamboty, ianao milaza fa tsisy ray. Jesosy miseho présenté anao androany, izaho ny rainao. Izaho ray feno antitra, izaho ray mijery, izaho ray mitsinjo, izaho ray mikarakara. Ary izaho mahatsapa ny alahelo ao anatinao ao. Izaho mahatsapa ny ratraponao ao. Izaho mahatsapa ny tebotebonao, izaho mahatsapa ny alahelonao rehetra ao. Jesosy raha lasaina bavy, rainy mandrakizay. Halleloja. Ray andro rehefa tonga izy tondra famelan-kely ka ho an'ilay vehivavy nanota, ho an'ilay vehivavy narary. Dia hoy izy hoe anaka. Aonao izy voavelany aloka ao. Matolona miteny anaka zany dia inona zany izy zay? Ray izy zay. Ray izy zay. Efa mba voarainao ve zany hoe raiko Jesosy Kristy. Rainy mandrakizay. Halleloja. Tsisy atahoranao rehefa ao aminy ianao. Miantso io, miaro io, mombanao io, mitahiry ianao io. Rainy mandrakizay. Ny fahatsapanao azay ny afahanao mijoro vavolombelona ho an'ny hafa aloha. Atsapanao hoe rainy mandrakizay tokoa Jesosy. Halleloja. Zay andro indray rehefa tonga ny mpianatra avy any avy nanarato sy ny sisa tany tonga teo ambony ranomasina. Dia hoy Jesosy mantsy azy hoe manakanina vanareo ry zanako. Izy io miteny io Jesosy io. Ka raha matombo teny hoe zanako zany dia inona izany zay? Halleloja. Jesosy Kristy ilay rainy mandrakizay, manome fitiavana, manome fifaliana, manome fampironana, manome hery, miaro anao. Iainanao ve zany? Za miteny aminao fa raha tsy raisinao ohatran'ny ray zay Jesosy tsy ampy ny fiainanao. Raha tsy raisinao ohatrany hoe tena ray velona, tianao, miaro anao, mikarakara anao, momba anao, mbola banga ny fiainanao. Mbola banga ny fiainanao. Halleloja. Jesosy Kristy ilay zavadrehetra amin'ny fiainana. Jesosy Kristy ilay zavadrehetra amin'ny fiainana. Azay voasoratra any amin'ny epistily any hoe zavadrehetra izy ilay fahafenona, mameno ny fahafenona rehetra ao amin'ny toeran'ny fomba n'Andriamanitra rehetra, ao amin'ny toeran'ny fahendren'Andriamanitra rehetra. Halleloja. Jesosy ny ambara aminao. Raha tonga isika eto amin'izao tontolo izao, raha tonga isika hanambarany filazantsara, fanjakan'ny lanitra ny zaraintsika fa tsy fanjakan'olombelona.
na tokom-pivavahana. Fa hitentsika misy fanjakana ao, fanjakana ny fitiavana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana, tsy amin'ny fisotroana, fa amin'inona? Fahamarinana, fifaliana, fiadanana, vokatra ny fanamasina. Be da be ny mahantra, be da be ny malahelo, be da be ny tsisy fifaliana, be da be ny tsy miaino anaty fahamarinana. Hoeto Jesosy eo aminy. Tady fitsarana ianao, sa manana fitsarana hoentinao anao. Jesosy Kristy io. Ary ianao mihitsy mahatsapa hoe mitsahatra ianao, izay ianao vao hiteny amin'ny hafa hoe mitsahatra. Ianao mihitsy miteny amin'ny olona aloha hoe tena samboaravoara be ny fiainako taloha, tena tao anatin'ny korotana ny fiainako taloha, tena tao anatin'ny famozam-po, tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny fotaka amarevon'ny fahotana, tena lavitra n'Andriamanitra ary tao anatin'ny aizina ny fiainako. Fa rehefa nitoriana tamiko Jesosy, ary rehefa nambara tamiko Jesosy, dia niala ny teboteboko, niala ny alahelo, ary lasa nisy fitsaharana tato anatiko. Raha ny zavatra anao ariana tsy hitondra fitsaharana ho anao. Raha ny zavatra ny foronina tsy hitondra fitsaharana ho anao, fa le mpamorona ny hitondra fitsaharana ho anao. Haleloia! Dia lazaiko anao koa fa Jesosy dia le mpamorona. Azonao ve zany? Jesosy le mpamorona. Satria rehefa nisy jamba teo ka nampahiratiny, lazaiko anao fa tsy hoe nisy maso tao na tady jamba iny, fa mbola namorona maso mihitsy izy. Dikan'izay namorona Jesosy Kristy. Haleloia! Ary zay le fahendren'Andriamanitra, izay le finoany Adama, finoany Abrahama. Na dia efa tsy nisy hery amin'ny maha-olombelona azona zanaka tsony ao izy, dia mbola nino izy ary nosainy ho fahamarinana zany fa Andriamanitra dia mahay mamorona avy amin'ny tsy misy mba ho misy. Mino zany ve ianao? Haleloia! Namorona Jesosy Kristy. Tsy hainao hoe rehefa nanangana ny Lazarosy izy keny foronina indray e, satria efa potika sy efa maimbo tao, fa rehefa anteny izy Lazarosy mitsangana ny forona indray izy tao, dia ho tapidalaka le ve ny fiainanao? Dia zany hoe tsisy hevitra tsony, tsisy zavatra tenena tsony ny fiainao, ka hay mamorona zavatra rehetra ho anao izy. Azonao ve zany? Mamorona zavatra rehetra izy, satria izy dia ilay mpamorona, izy ilay mpahary. Ahoana ny voasoratra tamin'ny voalohany teny, ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny no inona? Ny teny no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy noho ny teny dia tsisy ary zao rehetrarehetra zao. Dia hozy izy aveo hoe ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny. Hitanay ny voninahiny. Hitanao ve zany voninahitry Jesosy zany? Voninahitry Jesosy tsy resaka hoe miliara amina vola. Io voninahitry Jesosy tsy resaka hoe tena hoe zavatra mijalajala sy ny zavatra eritreretin'ny olona materiel. Fa io voninahitry Jesosy io raha lasaina bavy dia le tsy fisin'ny ota amin'ny toetra ao anatinao tsony voalohany indrindra. Haleloia! Io voninahitry Jesosy io dia ianao le manitsaka fahotana, ianao le mandresy nofo, ianao le mandresy zao tontolo zao. Io voninahitry Jesosy io dia ianao lay tsy andevo fahotana intsony, fa miverina amin'ilay tany am-boalohany tafavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Haleloia! Ary zany zavatra zany no hitan'ny olona, dia mahatonga ny olona aveo ho resy lahatra ihany koa. Haleloia! Jesosy Kristy zavatra rehetrarehetra. Noana ve ianao? Jesosy Kristy milaza fa izao ny mofinaina. Izay mino azy tsy ho noana intsony, tsy angetaheta intsony. Efa nihinana an'ilay mofinaina ve ianao? Jesosy koa zany ambaranao an'ny olona rehetrarehetra, fa alohan'ny anambaranao an'izay, ianao mihitsy ny ilan'ny voky azy aloha. Ianao mihitsy ny ilan'ny voky azy aloha. Mangetaheta ve ianao? Hoy Jesosy, avy ianareo isotony rano velona, fa zay omeko ny rano velona dia hiboiboky ao anatiny zao no fiainana mandrakizay. Rano velona ihany koa Jesosy. Haleloia! Zany koa Jesosy, ny olona mangetaheta amin'izao fotoana. Ny vahaolanao an'ity zao tontolo zao tika je Jesosy e, fa be da be nefa tsy mila an' Jesosy. Azonao mampaleza ary hitako tamin'ny herinandro dia zao, raha ohatra ianao tratra mamono aigle, voromahery zany, prénatal ozy izy, zany hoe mbola tsy teraka akory zany le izy, fa vononao ny atodiny. Raha tratra ianao mamono an'izay dia mandola amande ianao $250,000 ary migadra ianao mandritra ny 5 taona. Zay ny ray. Raha tratranay ianao mamono sokatra kely, zany hoe tsy mola teraka zany fa voavonao anatin'ny atodiny zany, prénatal ozy ny voasoratra, dia mandola amande ianao $100,000 ary migadra ianao herintaona. Fa raha ianao manala zaza, tsisy resaka. Edivana ary zany any Etats-Unis dia efa malalaka zany fanalan-jaza.
alohan'ny olona miaro ny aigle ary olona miaro ny tortue fa raha ny fahalalanjaza tsy problème amin'olombelona. Hoaizy ty zao tontolo zao ty, hoaizy ty zao tontolo zao ty. Olona nyvidiny Jesosy tamin'ny rany, olona nanavotany Jesosy nandatsahany Jesosy ny ainy, fa atao tsinitsiny ohatr' zany, lasa ny voromahery sy sokatra ray no zava-dehibe. Mila anao Jesosy ho vavolombelona, mila anao Jesosy ho vavolombelona tena miaina ianao hoe io Jesosy io koa dia Andriamanitra masina io, ka tsy misangisangy fahotana, tsy misangisangy fahotana, tsy milalao ota. Fa rehefa ota dia tsy izy, rehefa tsy akatsiran'Andriamanitra dia tsy atao, rehefa tsy tian'Andriamanitra dia tsy ale. Fa tena hoe mijoro entitra ianao, ary iny fijoroanao entitra iny ny tonga ny hafa hosa ihany koa hijoro entitra. Fa raha ianao ny goragora, raha ianao misangisangy fahotana, ianao milalao fahotana, dia izay rehetrarehetra torianao ihany koa sy hijoroanao vavolombelona dia anaraka ny fanaonao isangisangy fahotana koa, ilalao fahotana koa, ho goragora ihany koa, satria ianao le vavolombelona. Halleloja. Noho izany aoka tsy ho vavolombelona mandainga, noho izany aoka tsy ho vavolombelona anao zavatra tsy mety, fa vavolombelona matoky. Halleloja. Ary ny tena fanantenanao dia le fiverenan'i Jesosy eny an-danitra. Jesosy ihany koa le mpanao ny trano. Jaona 12:20 andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo, anamboatra fitoerana ho anareo, hanao trano anareo. Rehefa vita ny trano izay namboariko hiverina indray dia haka anareo. Jesosy daholo zany, Jesosy daholo zany. Vahaolana dia Jesosy ihany. Be da be nefa tsy mila azy. Fa zao tiako tenenanao, na iaino izy na tsy haino teneno ihany, na anaiky izy na tsy anaiky teneno ihany. Fa moa ten'Andriamanitra hoe raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ny amin'ny fahotanao, kanefa ianao tsy mety mananatra azy dia ho faty tokoa iny ratsy fanahy iny, fa ho adiniko aminao ny rany. Fa raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, hoe ray ratsy fanahy ho faty tokoa ianao, ka ianao nefa mananatra azy, fa izy tsy mety miala dia ho faty ny amin'ny fahotana iny, dia ho afaka amin'ny rany ianao. Aiza ho aiza ianao amin'izao tontolo izao, aiza ho aiza ianao amin'ny zavatra misy rehetrarehetra eto tany, tena manery ianao anaty ve hoe ahoana ny atao azon'reto olona reto famonjena. Tena hoe mijoro ve ianao, hoy Jesosy, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo dia ilay mpiasa tsy mahazo henatra, mijoro mizara tsara ny teny fiainana ary tsy miaroaro amin'ny fahalotona eto amin'izao tontolo izao. Aiza ho aiza ianao, fa mila ny herin'ny fanamasina ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Fa Jesosy ihany. Tsy fivavahana, tsy atokom-pivavahana, manavesatra ny olona ny atokom-pivavahana, manavesatra ny olona ny fivavahana, fa ny tena izy dia Jesosy ilay manome fitsarana. Jesosy ilay manome fitsarana. Ka rehefa hitany eny aminao ny fifaliana dia liny izy hoe fa ahoana ary le zalahy ty toa faly foana. Rehefa hitany eny aminao ny famiramoranana dia liny izy hoe fa ahoana le ranamany ty toa misy famiramoranana foana. Rehefa hitany eny aminao le hoe misy fiainana miboiboika avy ao anaty, dia tsy maintsy anontany teny izy, ary voakasika ihany izy. Ary amin'ny fotoana mora kely ny tenena ny vavanao sisa, ary tsy voatery ny vava foana amin'ny teny, fa ny fietsika sy ny fomba fanao dia efa fizoroana vavolombelona ho an'i Jesosy. Alleloja. Jesosy Kristy ilay vato fehizoro, tiako lazaina aminao koa zay. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina hoe tsy misy mahainao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia izy Jesosy ihany. Jesosy ihany. Io ihany ny tsy olevina, io ihany ny tsy potika, io ihany ny tsy orava. Inona ny anorenanao ny fiainanao amin'izao fotoana? Inona ny fanantenanao? Inona ny mampifalifaly anao ao zao? Inona ny mampibitaka anao? Inona ny mampirisika anao zao? Inona ny motive anao amin'ny fiainana? Fa za miteny aminao fa raha zavatra noforonona ny mamotive anao amin'ny fiainana, tsy mateza zany, tsy mahatry zany. Eny, ilaina ny asa, ilaina ny vola, ilaina ny fananana, ilaina ny zavatra rehetrarehetra ohatra, satria olombelona ianao. Fa zao ny teneniko aminao, reny dia olevina sopotika daholo, tsy fofofonain'ny Jehova hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy. Ary hoy ny voalaza hoe Jesosy Kristy no fehizoro indrindra. Ny atao hoe fehizoro zany dia tsy mampirodana. Raha ao anaty trano zany dia misy ny vato fehizoro, tsy mampirodana ny trano. Ary hoy voalaza hoe ny vato izay lavon'ny mpanao trano nefa tonga fehizoro. Be da be ny mandahany io, be da be ny tsy mila Jesosy zany. Fa ho anao manokana, aoka izy no andry ankinanao, aoka izy no fehizoro aminao. Ka na rivotra ny fofo, na orana mivantravatra,
nandeha ny fanenjehana nandeha zao rehetrarehetra zao rehefa miorina eo am' Jesosy ny fiainanao izy ny tena vato fehizoro ary ny fotoana no ahitanan'io ny andro no ahitanan'io zavatra misy rehetrarehetra no ahitanan'io fa zay manana an' Jesosy ihany lazaiko anao no mijoro hatramin'ny farany ny manana an' Jesosy ihany ny tafajoro hatramin'ny farany mety mitovy ny ady atrehana mety mitovy ny fitsapahana iainana mety mitovy zatra rehetra matra manahirana fa ny manana an' Jesosy Kristy lazaiko anao tsy kivy zany tsy very fanantenana zany mijoro zany ary tsy mirodana zany satria ilay nandresin'ny fahafatesana no miaraka aminy satria ilay nandresin'ny fahafatesana no miaraka aminy halleloja fampatsahivana ho anao zany teny zany ho anao zay efa ao am' Jesosy hoe aiza marina ny fijoroana vavolombelona eto am'izao tontolo zao ampiara-mianatra ampiara-miasa amin'ny manodidina ary ho anao zay tsy mbola manana an' Jesosy dia tena hitenenana aminao mihitsy hoe tsy misy fanantenana fa tsy eo am' Jesosy tsy misy fiainana fa tsy eo am' Jesosy ary tsy misy fantanterahana fa tsy eo am' Jesosy irery ihany izy ny zavatra rehetrarehetra halleloja ny akoatr'izay saritsariny ny akoatr'izay ho levona daholo fa ny tena zavatra rehetra dia Jesosy ihany fa izao mila manana ny hery fanamasina ianao io fanamasina io nefa dia izao ny atonga anao tena ho vavolombelona dia izao io fanamasina io maninona ny olona tsy tafajoro vavolombelona tsara maninona ny olona tsy mirehatra maninona ny olona tsy tena miasa amin'nkery sy ny fahefana be da be ny antony fa ny antony afaka lazaiko anao anankitelo dia izao ny antony voalohany raha vao misy avonavona ao anatinao tsy miasa aminao zany ny fanahy zay dia lazaiko zay tsy aleza ny fanahy ary tsy miasa amin'nyery sy ny fahefana ao anatinao fa mila manetry teny ianao ary zay manetry tena ihany ao ny asain'ny tompo raha ohatra ka misy tsy famelan-keloka ao anatinao manimba zavatra be io tsy asa aminao zany ny fanamasina tsy asa amin'kery zany ny fanamasina raha mbola misy tsy famelan-keloka ao anatinao raha efa nandray an' Jesosy ianao fa mila votsitra ao am' Jesosy zay ary hoy Jesosy hoe raha ianao mamela ny heloko ny hafa dia amela ny heloko ao ny ray fa raha ianao tsy mamela ny heloko ny hafa ny ray tsy amela ny heloko ao ka inona ny fiainana hozarainao amin'ny olona inona ny famonjena hozarainao amin'ny olona raha misy tsy famelan-keloka ao anatinao tsy miainga le fanahy tsy misy hery tsy misy fahefana dia tonga saina ianao hoe tsy miasa zany fanahy zany tsisy heriny tokoa zany fanahy zany fa ahoana ary ty baiboly ty ianao no mila mandiny tena fa ny Jesosy efa vitany ny asan' Jesosy efa vita izy efa nisadratra ny an-danitra ary izy mamefanao amin'ny nofony rehetra fa tsy nofony rehetra ny mahazo an'io fa raha ao anaty avonavona ao anaty tsy famelan-keloka tsisy fanamasina hiasa zany halleloja ny fahatelo ny tsy asan'ny fanahy koa dia ny fitiavam-bola raha vange ny mpianatra tamin'izany fotoana rehefa nanafina vola iana ny asa safira vola vity tany nentina teo any repetera nandainga fotsiny hoe io ny vidiny ozy petera io tokoa hoe ny vidin'le tany io tokoa ny vidiny ozy izy manina ianao zy mandainga amin'ny fanamasina raha tsy mbola namidy ny tany iny efa anao iny ary rehefa namidy ny tany iny anao ny vidiny iny maninona ny andaingainao hoe tsy ity tokoa ny vidin'ny tany tsy io ny vidin'le tany fa nandainga ianao teo no eo dia maty anany asa avy any koa safira efa nandainga koa lazao ana kely ry safira mo io tokoa ve ny vidin'le tany eny tompoko io koa ny vidin'le tany efa avy eo koa izy naka fatyvadinao fa ho alaina koa anao fa ho faty koa anao zao fa nandainga mazana be ke zany mandainga amin'ny fanamasina mandainga amin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy asa aminao ny fanamasina raha mandainga lainga ianao tsisy lainga masina zany tsisy lainga mahazona famarinana zany fa ny marina dia marina trany adinanina tsy ho amin'ny fitiavam-bola fa araka n'lazaina hoe ny fitiavam-bola ny fotsiny ny ratsy rehetra raha ohatra ka mbola misy fitiavam-bola anao tsy afaka miaraka ny fanamasina sy ny fitiavam-bola alleloja ary everiko ihany io zay fitoriana vao natao vao aingana hoe io hoe fitiavam-bola io tsy miakina amin'ny isany fa na 500 ary ny anananao ary zay foana ny anananao na kelikely tsy hoe ny olona ty vola dia ny olona be vola ihany fa tsy miakina amin'ny isany io fa miakina amin'le toe-ponao mety misy olona tsy manamana-bola kelikely vola fa tena ty vola
mety misy ray omeny tompo fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny vola fa tsy rotina amin'izany. Fa io vola io mandavo, manimba, mamotika. Ary tsy miasa ny fanahy raha vao vola nombahana. Ireo telo ireo zany tsy famelan-kelo ka avonavona fitiavam-bola. Izatra betsaka afaka ohatran'izay. Indrindra moa ny resaka nofo zany raha vao mola nofo be foana nombahana tsy miasa ny fanahy. Ahoana ny atao mba hiasan'ny fanahy masina bebe koa aminao? Manetretena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra. Ary mba hahatonga anao ahery amin'izay rehetrarehetra lehanao, manana fiainam-bavaka isan'andro. Atao kelikely ny torimaso, atao kelikely ny sakafo, atao bebe ny vavaka. Fa za miteny aminao fa rehefa mahery ny vavaka ianao, mahery ianao amin'i Jesosy. Haleloia, zay ny sekrean'io. Fa rehefa kelikely vavaka ianao, kelikely koa ny herinao amin'i Jesosy. Marina ny zany ranahy. Ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Elia dia nanino? Nahery ny vavaka. Rehefa nahery ny vavaka Elia, dia tena tsy avo ny orana. Tonga mihitsy izy teo am-panjaka hoe raha tsy amin'ny teniko tsy sorana amin'ny lasaka eo. Dia fibeke zany lasa ianao zany makeny avoloha. Dia tonga any ianao tonga dia mandatsaka teny fotsiny hoe raha tsy amin'ny teniko tsy sorana amin'ny lasaka eo. Lasa ianao mandeha tsy sorana ny lasaka mihitsy tao 3 taona sy tapany. Defi zany. Rehefa avy eo amin'izay izy nangataka aloha amin'izay nangataka alatsao ny orana. Fa tsy hoe vavaka kelikely tsotsotra teny hoe zany hono Jesosy. Allo Jesosy mba latsaka le orana. Dia nilatsaka avy ny orana. Natoalika mihitsy izy dia nivavaka dia niteny tamin'ilay zatovo. Dala-pajereo kely hoe manahoana ny hitanao eo amin'ny rahoanao. Ozy ilay zatovo mbola tsisy ninonao. Dia mbola mivavaka ihany izy. Naniraka ilay zatovo ndray. Ahoana mba jereo kely hoe manahoana misy. Efa misy rahona izy fa kelikely. Mbola nivavaka indray izy. Rehefa mivavaka izy avy eo efa ahiny fa tamin'ny orana. Ary ny zavatra mahagaga dia zao. Nandeha kalesy Ahaba. Fa rehefa avy mivavaka teo Eli niazakazaka mbola ny depasy an'ilay kalesa zay soavaly zany. Haleloia. Azonao ve zany herin'ny vavaka zany? Olona votom-bavaka, olona maherim-bavaka. Tena lazaiko anao fa misy zavatra miova. Ianao ary lasa miazakazaka mahery noho ny soavaly. Tadidinao hoe dia jereo tsara iny ten'Andriamanitra Jakoba iny hoe Eli dia olona tahaka atsika ihany. Tsy manana excuse zany ianao hiteny hoe Eli ne zany. Fa efa niteny mihitsy Jakoba hoe Eli dia olona ohatranao ihany. Dikan'izay raha malemilemy ianao zay malemy zay mivavaka ao. Raha kivikivy ianao zay malemy zay mivavaka ao. Raha tsisy hery ianao zay malemy zay mivavaka ao. Fa hoy Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Azonao ve zany? Tsy mivavaka mandrakariva, tsy mety hoe tsy reraka zany reraka ianao. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Zany hoe ianao zany reraka ianao raha vao tsy mivavaka. Dia mba manahoana mivavaka ao io? Inona tena mbahana fiainanao anatin'ny tontolo andro? Mba misy fotoana ve ianao mitokana mivavaka rery ao an-trano? Mba misy fotoana ianao ve mitokana mivavaka rery vao maraina? Mba misy fotoana ve ianao tena manenjika ny fotoana mihitsy hoe tena alohan'ny foazako a? Tena za aloha hidindinika amin'i Jesosy fotsiny. Tsy voatery misy zavatra angatahana. Satria ianao raha tsisy angatahana ane tsy ilainao zany Jesosy. Dia zay mahatonga Jesosy matetika manisy zavatra problema be aminao. Amin'izay ianao tsy inona mangataka. Amin'izay ianao avy manatona. Fa rehefa mpampianary Jesosy ianao na tsisy angatahana ary mba manatona fotsiny. Tia Jesosy, za tsy angataky ininona aminao. Za tsy hitady ininona aminao. Za tsy te angataky ininona fa zao fotsiny Jesosy. Mba te hidindinika fotsiny ahy. Mba te hiresadresaka aminao fotsiny ahy Jesosy. Fa mety teny koa ianao tena manavesatra anazy zao tontolo zao. Be da be ny olona mila famonjena Jesosy. Fa ahoana ny ataoko? Inona ny sitraponao? Fa ho vavolombelika ianareo. Haleloia. Vavaka. Fanampazay ty tenin'Andriamanitra ty ataovy sakafo ty. Farakaraky ny sakafoananao anty mimiendaka ny toetranao taloha, mimiendaka ny toetra ratsinao, mimiendaka ny fisainana tsy metinao, mimiendaka zay sitrapon'Andriamanitra rehetra, fa miditra le tenin'Andriamanitra, milasaka le tenin'Andriamanitra. Ahoana lazainy? Afo, kanota, sabatra, rano. Reo ve ny miditra amin'ny fiainanao isan'andro dia tsy ovy ianao. Fa matoa ianao tsy miovy zay kelikely zay le rano, kelikely le afo, kelikely le kanota, kelikely le sabatra. Fa raha tena hoe miasa sabatra, kanota, afo, rano,
inona raha lasaina bavany tsy hovainy zany, inona tsy hovainy zany, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maninona tsy ho raisinao io. Ary rehefa tena raisinao io dia lazaiko anao fa samy hafa be ny olona feno vavaka, samy hafa be ny olona feno tenin'Andriamanitra rehefa mijoro andeha hitory, sy ny olona tsy niomana tsy nandray tenin'Andriamanitra tsy nandray vavaka, samy hafa. Halleloja, vakina fotsiny eo, raisina fotsiny eo. Fa mila an'izay hoe ny famonjena maimaim-poana, zay lazaiko anao zay, fidirana any an-danitra maimaim-poana. Fa misy sakrifisy ao amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy amin'izay. Sakrifisy ao, misy zavatra fohy ao, misy zavatra tsy ekena tsona, misy zavatra lavinao, misy zioga ao. Hoe tony zioga kosa izy zay. Fa izy aloha ny teny hoe malemy fanasana sy miavana-po, mora ny ziogako mahaiva nanentako. Zany hoe raha tiana tena hiasa ny fanahy tenin'Andriamanitra vavaka. Fa fanampon'izay raha lasaina bavy, ny tena iasan'ny fanahy mba tonga anao vavolombelona. Inona? Tenin'Andriamanitra, zany fanampiny tenin'Andriamanitra dia inona? Fanetretena, vavaka. Zao ny tena ampiasain'Andriamanitra, tena rehefa vonona koa anao ho ampiasain'Andriamanitra, fandavan-tena. Zany hoe mandany zavatra rehetrarehetra. Teo am-pivavahana tamin'ny maraina dia eo am-pivavahana fotsiny tonga dia voaraiko ilay tenin'Andriamanitra. Tsy haiko inona ro zany teny zany. Tonga dia voaraiko fotsiny hoe asan'ny apôstôly toka 20 andininy 20. Teny vakina le asan'ny apôstôly toka 20 andininy 20. Inona voasoratra ao? Tonga dia hozy aho hoe any zany. Asan'ny apôstôly toka 20 andininy 20. Zafady fa mifandiso 20-28 fa tsy 28-20. 20-28. Za zany te hizara aminareo mihitsy hoe ianao fotsiny andrasan'i Jesosy e. Tiako tenena ianao fotsiny andrasan'i Jesosy dia zao ny fidiranao amin'ilay efitra mangingina miaraka amin'ny Jesosy fotsiny ny andrasan'i Jesosy. Fa rehefa voninao anao milatsaka daholo tenin'Andriamanitra, milatsaka daholo ny fitarian'ny fanahy rehetrarehetra. Fa reheanao tsy miditra amin'ilay efitra mangingina miaraka amin'ny Jesosy, inona no voarainao eo? Tsisy voarainao eo satria tsisy tolotsaina avy any amin'ny tompo ianao. Dia zao no voasoratra: tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masinanareo mpitandrina, hiandrasanareo ny fiangonana Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Dia misy toerana fantatra fa rehefa lasa dia isy amboho avy dia tsy ny ondry sy ny maro samihafa. Fa zavatra napetraky ny tompo ery ambony, mbola nakariko ery ambony le izy, ka ilay izy voatsipika mihitsy tato amin'ny baiboloko efa taloha. Dia hozy izy hoe 420, nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko mba havita ny alehako, dia ny fanompona izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay no nataon'ny Paoly. Tsy ataoko zavatra akory ny aiko, tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba havitana ny alehako. Amin'ny teny frantsay je ne fais aucun cas de ma vie. Mbola tia aiko ty foana, mbola tia anahy foana ny etrereko, tsy asa aminao ny fanahy, raha mbola centré aminao ny fiainana. Ahoana hoe? Tsy asa mahery vaika aminao ny fanahy masina, ary tsy ho vavolombelona mahery vaika an' Jesosy ianao raha ohatra ka tsy centré amin'i Jesosy ianao. Raha mbola centré aminao ianao, eny voavonjy ianao, eny manana an' Jesosy ianao, fa tsy mahery vaika ao amin'i Jesosy ianao. Tsy mahery vaika ao amin'i Jesosy ianao. Halleloja. Amin'ny mara-paranako azy dia zao, io fahoriana mandalo aminao io koa no anefen'ny tompo mba hivoahany hery fanahy masina. Io fahoriana io. Vakio nge ny apôstôly Paul rehefa manoratra, miaraha miaritra mafy amiko tahaka ny mpanompon'i Kristy. Ny miaramila manafika dia tsy maniko tena amin'izao fiainana izao mba hahafaly izay nampaniraka anazy. Andiny fa any amin'ny Romanina
raha miara-manambonahitra aminy sika ozy izy raha miara-miaritra aminy fahoriana daholo zany ny iaretako ny fahoriana rehetra ozy izy ary hoy izy hoe amin'ny asan'ny apôstôly any hoe amin'ny fahoriana lehibe no hidirana fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny fitsapana mahazo anao ny fahoriana mahazo anao ny ady rehetra mahazo anao izao lazaiko anao anefeny Jesosy anao daholo reo mba hiasan'ny herin'ny fanamasina aminao rehefa avy eo zany hoe mila manaiky an'ireny koa ianao ka tsy himonomonona ao anatiny satria tsy vita ny famolavolan'Andriamanitra raha isaky misy ady isaky misy fitsapana isaky misy fisedrana dia himonomonona lava ianao tsy mipasy kilasy misy ianao raha izay fa tsy haiko hoe T4 dia T4 eo foana ve satria tsy misolotra kilasy mihitsy fa le zavatra nadinan'ny tompo anao tsy mahafaka anao foana dia eo foana ianao fa mila an'izay hoe miaika miatra n'le fahoriana dia mankatohan' Jesosy halleloia mankatohan' Jesosy zay ny zava-dehibe fa ny farany zany dia zay ny fanamasina dia omena an'izay olona mankatoha ny fanamasina dia omena an'izay olona mankatoha dikan'izay na hitabataba be anao ika be ny fanamasina fiainanao tsy anaty fankatoavana tsy mandeha io tsy mandeha io anao anaty lolo-po anao anaty tsy fitiavana anaty tsy famelan-keloka hitabataba be andray ny herin'ny fanamasina tsy mandeha io anao anaty fitiavam-boly anao anaty fitiavam-boly anao mbola hitady ny fanamasina ihany koa hoe hitady ny fanamasina tsy mandeha io fa mila regleny zany rehetrarehetra zany vitanao araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao ohatr'izay voasoratra ao anatin'ny tantaran'ny Solomona vita araka ny tenin'Andriamanitra nanaovana zavatra rehetra tao amin'ny tempoly latsaka ho azy ny fanamasina rehefa avy eo satria natao araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra halleloia ataonao araka ny tenin'Andriamanitra ve ny fiainanao natao ny Elia araka ny tenin'Andriamanitra ny nanaovan'ny fatana sy ny rano sy ny sisa sy ny fanaovana le atao sorona le tamin'izy ny fanandrina tamin'ny mpaminany bala natao ny araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa natao araka ny tenin'Andriamanitra io tsy nila nkikiky izy tsy nila ntabataba izy tsy nila natao izy fa araka ny teninao zavatra nataoko latsaka ny fanamasina halleloia latsaka ny fanamasina fa mpaminany bala nkikiky anandritra ny vatany sy ny sisa tsisy nina afaka nataony mihitsy teo satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra fa le anankiray araka ny tenin'Andriamanitra ataovy araka ny tenin'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao ataovy araka ny tenin'Andriamanitra fotsiny ny fiainanao dia hitanao zany hoe fiasan'ny tanan'i Jesosy aminao hitanao zany hoe herin'ny fanamasina ny fiainanao halleloia fa matoa io mbola bloqué ny fanamasina misy zatra réglenao misy zatra réglenao hiasa ho an' Jesosy venao hitory an' Jesosy venao hijoro vavolombelon'i Jesosy venao mila an'izany zao tontolo zao fa ianao mila resy lahatra aloha halleloia tsika mbola hitory an' Jesosy mbola mihoatra noho n'izay efa nitoriana hatramin'izay halleloia mihoatra n'izay efa nitoriana hatramin'izay fenotsika an' Jesosy ty Tananarivo manodidiny ity vonona venao isany vonona halleloia zavatra natoron' Jesosy anazy zany androany tena natao anaty télévision dia ozy hoe tsy zavatra tsy resaka ranofo ty fa zavatra efa atoron' Jesosy tetezina daholo io Antananarivo rehetrarehetra sy manodidina io miaraka amin'ny camion azonao zany tonga dia le camion le ngeza be reny tonga dia ao amin'io camion io tonga dia efa misy sono misy zava-maneno sisisa dia mandeha mitetitety le camion sady mira mitory tenin'Andriamanitra manambara an' Jesosy misy fotoana mijanona amin'ny toerana anankiray dia eo no mitory manatona ny olona miaino tenin'Andriamanitra mibebaka meky ny fahotany misy olona marary hidinanao eny mametra tanana aminy ianao sitrana izy halleloia mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ianao ho afaka izy voavonjiny Jesosy Antananarivo halleloia tetezina daholo io rehetrarehetra io Jesosy ameny moyen antsika amin'izany Jesosy ameme zay camion Jesosy ameme zay sono Jesosy ameme zay fitaovana sy sisa maro isan-karazany ary anaiky manefana ame autorisation endahana fa ataovy inontsika izao juin juillet ou septembre aleo aloha lasy papa aleo aloha vita tsara io lalana Antananarivo io fa mbola be embouteillage loatra aloha amboariny tsara io lalana io hitoritsika an' Jesosy halleloia amboariny tsara io toerana rehetrarehetra io
Hitorintsika Jesosy fi hitanao zany hoe misy olona mibebaka eny an-dalana mahitatsika mitory an' Jesosy. Misy olona tonga dia mijanona fotsiny eny am-pandehanana eny dia mandoalika miaiky ny fahotany. Haleloia. Misy olona eny an-dalana eny tonga dia mitsambikina fotsiny nandrika fa tonga dia sitrana. Haleloia. Tsy mino an'izany ve ianao? Lazaiko anao fa zao no ora farany zao. Ary amin'izao ora farany zao manomana ny olon Jesosy. Misy fifoazam-panahy mahery vaky eraky zao tontolo zao. France, Belgique, any amin'ny nosy ranomasina, any amin'ireny nosy reny, eto Madagasikara ihany koa. Lazaiko anao zany. Lazaiko anao zany. Ary ianao ve te hiaraka amin'ny Jesosy? Ianao ve te ho ampiasain'i Jesosy? Ianao ve mba te ho anisany mpiara-miasa an'i Jesosy ny amin'izany? Haleloia! Fa tsy miasa rery Jesosy fa mampiasa ny olona. Ary zay le voalaza teo hoe miasa ka iza ny masakana. Haleloia! Lazaiko anao zany fa tena hiasa Jesosy amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina. Ray andro aloha itezazasika camion fotsiny fa ny andro fandrony tonga da nanaovantsika conférence anankiray tsisy afa-tsy Jesosy ny ambara ao. Haleloia! Tsisy afa-tsy Jesosy ny ambara ao. Jesosy amin'ny momba azy rehetrarehetra. Haleloia! Tiako Jesosy io. Tianao ve zany hitory an' Jesosy zany? Mila an' Jesosy ny olona. Mila fiainana ny olona. Ary tena hoe rehefa Jesosy tonga dia Jesosy ranoray fotsiny. Mampalelo anahy fa misy site zay amin'ny internet eo. Tena mampalelo an'ilay izy dia zao. Variana loatra amin'le mijery an'le zavatra tsy mety izy. Dia ny hafa ratsy izy Jesosy tsy nitoriany ao. Fa le zavatra tsy mety, le fiangonana tsy izy, sy le zavatra milainga sy le zavatra reny mameno an'le sitiny ao, tsy hita tsony le Jesosy ny hafa rano. Fa hoe iranona ohatran'ity, le mpanompon'Andriamanitra ty ohatran'ity, ty repitory reto ohatran'izao, le any reto ohatran'izao, dia lasa miresaka olona fotsiny ny ataony ao. Dia manentsika le olona fotsiny ny ataony ao. Dia am'le laza le zavatra diso rehetra ny ataony ao. Tsy hita tsony Jesosy ny hafa rano. Tandremo zay. Tandremo zay. Marina ianao fa napetraka hiaro ny filazantsara. Marina ianao fa napetraka hanafatsy ny filazantsara. Fa izao Jesosy no ambaranao anatin'izay rehetrarehetra zay. Jesosy no ambaranao anatin'izay rehetrarehetra zay. Haleloia! Fa ny ankamaroan'ny fiangonana mampalahelo fa variana miady fotsiny. Nefa ny olona efa maty an-drano. Ny olona efa maty sur place eo mbola variana miady seza, miady toerana hoe zany lohany, zany zao, miady fotsiny. Mampalahelo fa ny olona ny fiangonana ilaozana mifanenjika fotsiny. Sy mitady manindrahindra ny anarany. Ny olona nefa efa SOS daholo ery, efa feu de détresse daholo. Iza no irahako, iza no andeha ho irakay, iza no hijoro vavolombelona, iza no andeha hitory an' Jesosy. Fa mila an'izany zao firenena zao. Mila an'izany Madagasikara. Haleloia! Vonona ve ianao? Amen. Ny herin'ny fanahy masina lazaiko aminao fa milatsaka aminao zany mangetaheta ianao. Mila ny osotry ny fanahy ianao. Azatsika azy moa onction. Mila ny onction avy amin'ny tompo ianao. Manafy herinao andehananao. Tsisy tahotra ianao, tsisy henatra ianao, manana fahasahina ianao. Haleloia! Iasany Jesosy ho vavolombelona mahery vaika tsika tsirairay avy. Ho vavolombelona mahery vaika tsika tsirairay avy. Ahoana izy izy? Ho vavolombeloko Jerusalema, Jodi, Samaria hatramin'ny farantany. Ina mola mampisalasala anao? Ina mola mampieriseritra anao? Ina projet anao? Ina zavatra mampamaiky anao ao? Fizao lazaiko anao ny adinao efa vitan'i Jesosy. Zavatra mahiry anao efa vitan'i Jesosy. Fizao ny fanahy dao vonjena ho an'i Jesosy. Fanahy dao vonjena ho an'i Jesosy ka atotony ao ny hery, atotony ao ny fotoana, atotony ao ny fameza-pasoavana, atotony ao ny talenta, atotony ao ny fananana rehetrarehetra mba hamonjena ny olona ho amin'i Jesosy. Haleloia! Misy olona anankiroa eto mieritreritra ny fiainana hoe ahoana moa ny momba aty. Misy fanapa-kevitra mila raisinao. Satria raha ny tompo an-tany lavitra ianao dia hifindra toerana. Dia hozy ianao hoe inona raha sitrapon'i Jesosy, hampafantaro anany ny sitrapon'i Jesosy. Sao la zay ny Jesosy ianao. Zay ny sitrapon'i Jesosy ianao, ny andehananao sy ny ankohonanao any amin'izay toerana hitonan'i Jesosy ianao zay. Satria any ianao no vavolombelon'i Jesosy. Haleloia! Zay manatsofina hoe ty miaino, aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Zay manatsofina hoe ty miaino, aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Fa zay ny sitrapon'ny tompo amin'ny fiainanao. Mandeha ianao. Izy mandamina, mandrindra ny zavatra rehetra. Fa ho vavolombelona ianao andy. Ho vavolombelona ianao andy.
hitory an' jesosy ianao andry, anambaran' jesosy ianao sy ny vadinao, ny ankohonanao andry, ary ny asa zay nasainy ny ataonao, ny asa fivelomana, jesosy alavorary an'izany. Haleloia. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka amin'ny olony falazaiko anao zany. Haleloia. Ny sitrapon'Andriamanitra, ianao mety metrehatra ahoana moa fiainako ty koa fa za ty koa ohatra mipatinina fosiny eto. Tsisy mipatinina zany ao am' Jesosy. Haleloia. Lazaiko anao zany. Tsisy mipatinina zany. Miaraka am' Jesosy manana karabotazy. Miaraka am' Jesosy tonga dia mandeha foana. Fa tsisy mipatinina zany. Fa matoy io mipatinina, mandoli kely. Inona Jesosy ny mampatinina anahy? Inona Jesosy ny sitraponao? Fa tsisy Jesosy tsy teny aminao zany. Fa mibitsika aminao io hoe tia ny sitrapoko, tia ny tiako atao, tia ny zavatra ataonao. Mila malady ianao, mila vonona ianao, mila vonona ny fonao, miaino ianao, mandray ianao. Dia mandroso ianao fa aza mipatinina eo, aza mijanona eo. Fa mandrositsika. Fa tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Jesosy. Be da be ke ny fofofo amono an'ireo e. Amono an'i Mosesy, amono an'i Josefa, amono an'i Jesosy. Jesosy moa tsy maintsy ny vonoana, fa mandram-pamonoana an'i Jesosy tsy maintsy vitany aloha ny asa rehetrarehetra, ary ny famonoana azy mihitsy ny navitana ny famonjena. Tiako lazaina aminao tsy ho faty ianao, fa ho velona ianao, ary ianao vonahany aminao Jesosy. Manana hevitra hiverana anao izy, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany. Zao no lazaiko anao, mankatoava zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao, ary zao no atao, mandoalika eto aminao a Jesosy, tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Haleloia. Zay fotsiny tenenina. Ary tsy mavesatra aminao izy mame hero anao. Haleloia. Izy mame hero anao. Fa za miteny aminao fa miandry antsika ny lanitra. Miandry antsika fa mpakaram-bady ny zanak'ondry. Miandry antsika fa mila vonontsika me mandroso. Haleloia. Mila vonontsika me mandroso. Fa zao fiainana zao mandalo lazaiko anao. Fa am' Jesosy ny maharitra mandrakizay. Amen. Ndotsika hivavaka. Ndotsika hivavaka. Samy nandray zay tandrifiny tamin'ny teny teo. Ampy zay ny kilalao. Ampy zay ny favarim-barianana. Ampy zay ny fifantohana amin'ny tena. Fa tiany Jesosy ianao hifantoka aminy. Raha misy fifonana mila atao amin'ny tompo, hifona zany. Ary araka rehefa lazaiko tany aloha tany hoe ataovy sérieux ny miaraka amin'ny Jesosy. Ataovy sérieux ny miaraka amin'ny Jesosy. Ataovy sérieux ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. Manao zay efa mitoetra tsara, ao ka hiambiny ianao sao lavo. Anao zay efa mitoetra tsara, Jesosy mbola nafihery ampitoetra ampitsoro anao mandrakary. Halleluja. Anao zay bangeta hitany famanginy ny fanahy, izy ny hamangy anao, izy ny teny aminao. Ary efa teniny raha teo hoe azo hery ianao milatsahan'ny fanamasina aminao. Dia tsapanao zany hery zany, ho hitanao zany hery zany. Fa raha tsy mandeha ianao tsy ho hitanao zany. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka. Hoe teo anatrehan'ny tompony fiainanao. Soranao zay Jesosy ny amin'ny teny nomenao anay teo. Mamerimberina aminay sy miteny aminay fa izay dia vavolombelonao. Mifona aminao ny amin'izay mety favarim-barianana. Mifona aminao ny amin'ny fahotana. Ary ianao milaza hoe aoka naisotra ny ota malaky mahazo ary hiazakazaka. Jesosy tompo ianao no manatanteraka izany. Ianao no mamindra fo, ianao no manarina.
zay nomenao famezam-pasoavana ho velombelominao androany, famezam-pasoavana manasitrana, famezam-pasoavana mampahery, famezam-pasoavana miteny fahendrena, fanomezam-pasoavana mananatra, fanomezam-pasoavana mampianatra. Ho velombelominao zany androany Jesosy. Fa midina eto ianao, midina eto ianao, midina eto ianao fanamasina, mamangy ny olonao, mandotsaka ny fananao, mame aina vaovao Jesosy io, mame aina vaovao Jesosy io androany, irisolo ny tsirairay avy eo aminao. Maro ny ametratanana amin'ny anaranao dia ho sitrana izy ireny. Maro Jesosy nijoro vavolombelona ho an'ny namany ary maro ny ibebaka Jesosy. Maro namoaka demonia amin'ny anaranao dia ho afaka Jesosy izy ireny. Maro Jesosy malala no handeha araka rehefa teninao, ary dia ianao no anamarina azy amin'ny famantarana izay momba azy rehetra. Ianao izay anatin'ny fitsapana, ianao izay anatin'ny fanenjehana, ianao izay anatin'ny fizahantsoetra. Fantaro fa fitaovana ampiasain'i Jesosy zany. Alleluia. Jesosy mamangy ny olona, Jesosy manasitrana ny fery, Jesosy manasitrana ny fo androany. Alleluia. Jesosy manlotsaka ny fanahany eto androany, ary tsisy fetra ny fanomezan'ny tompo ny fanahy. Fa avy amin'ity toerany ity, avy amin'ny rahalasaina bavy maro ato, ny angany izay fifoazam-panany lazaina teto Antananarivo sy eto Madagasikara zay. Miasa ho ny tompo, iza ny masakana, tsisy ny masakana. Mitsangana ianao, mivonona ianao, mamangy ianao Jesosy androany, mamangy ianao Jesosy androany, mamelobelona anao Jesosy, mamanao Jesosy, manome toky ianao Jesosy. Halleluia. Andeha tsy ho reraka ianao, iazakazaka tsy ho sasatra ianao. Halleluia. Ho fatotsina madio ianao, ho fatotsina madio ianao, ho fatotsina madio ianao. Ikoriana ny fahasoavan'i Jesosy, ikoriana ny herin'i Jesosy, ikoriana ny fahefana rehetra, ary ny asan'ny maizina tsy hanan-kery aminao. Ny fahefan'le ratsy tsy hanan-kery aminao, ny asan'ny devoly tsy hanan-anjara aminao, fa andeha amin'ny hery sy ny fahefana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Ny fiadiana rehetra entina amelezana anao dia tsy ho ambinina, ary resenao lahatra zay lela mifanditra, zay vava mifanditra sy miady eo anatrehanao. Jesosy ameteny eo am-bavanao, aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao, zay ny lazain'i Jesosy amiko, zay ny lazain'i Jesosy aminao. Aza matahotra ianao ry zanako vavy, aza matahotra ianao ry zanako lahy, fa izao no efa nifidy ianao, izao tsy mahafoy ianao, izao no mitantana anao, ary fitaovana mahery vaika eo ampelantanako ianao, ho vavolombeloko ianao, ary noho ny fijoroanao no anafahana ny olona maro, no amonjena olona maro, no anasitranana olona maro, no anavotana olona maro. Halleluia. Raiso ny fanamasina, raiso ny fanamasina eny am-pitoerana eny. Ry tanora, ijoro an Jesosy, raiso ny fanamasina androany. Olona mameno, tarika anao amin'ny hery sy ny fahefana. Tsy misy hery matohatra n'izany Jesosy Kristy zany. Efa maty avy, efa velona indray. Izao ny tana ny fanalahidiny, fahafatesana sy ny fiainantsita. Mandasaka ny afo izy, ary izy hoe indro tonga ny mpiafo, manahoana ny faniriko ny rehetany zany. Androany mirehitra eto zany androany.
androany mirehatreto zany androany tsisy fahotana azo anao intsony tsisy fahotana tsy ho resy zany fa mandresy ianao anaty fakapanahy mandresy ianao anaty fizahatoetra mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary manoatra noho ny mpandresy ianao ao amin'i Jesosy. Halleluja. Jesosy, Jesosy Kristy. Halleluja. Misaotra Dado, misaotra Jesosy. Manangana ny farava izy. Halleluja. Manangana ny farava izy. Ianao tsy antsona hoe nafoy, ianao antsona hoe malala. Malala eo imasoko ianao. Zay ny voasoratra tamin'ny Isaia 40. Be voninahitra ianao sady tiako. Nandrefa na ilazako hoe avoay. Asaiko amin'ny atsimo aza tazomina. Jesosy midelie zay fatotra aminao koa androany. Jesosy manapatapaka zay fatotra aminao koa androany. Jesosy manala zay fatotra aminao androany. Jesosy milibere anao androany. Halleluja. Jesosy manamarina, Jesosy manome fiainana. Ary amikery sy ny fahefana no andehananao. Amikery sy ny fahefana no andehanantsika. Amikery sy ny fahefana no anambarantsika ny Jesosy. Isandratra Jesosy. Antoalika loalika rehetra. Lela rehetra anaiky fa Jesosy ny tompo. Halleluja. Sotra fanamasina. Sotra Dado. Sotra Jesosy io. Fa ny fanekenay fotsiny ny andrasanao. Sotra Jesosy io. Fa ny fonay vonina fotsiny ny andrasanao. Sotra Jesosy io. Fa ny famotsoranay izay rehetrarehetra tsy sitrako fotsiny ny andrasanao. Dia manolotra fanomezana tsara indrindra ianao. Manolotra cadeau tsara indrindra ianao. Dia ny fanandro any Jesosy. Fanahy mahery fa tsy fanahy osy. Halleluja. Halleluja. Anambaran'i Jesosy amin'ny hery sy ny fahefana ianao. Anambaran'i Jesosy amin'ny fofeno fitiavana ianao. Anambaran'i Jesosy tsy ampiambambany ianao. Halleluja. Ary ho hitanao ny fanambebaka. Ho hitanao ny olona sitrana. Ho hitanao ny olona afaka. Ho hitanao ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hitanao zany fanjakan'ny maizina miozongozona zany. Zany fanjakan'ny maizina mirodana zany. Noho ny fiasan'ny zanak'Andriamanitra. Noho ny fiasan'ny fanamasina. Halleluja. Dia rainy ianao Jesosy. Dia rainy ianao Jesosy fa miasa ianao. Dia rainy ianao fa rehefa miasa ianao dia tsisy masakana. Anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra. Halleluja. Sotrany amin'ny teny nomenao anay teto. Sotrany amin'ny fanafahanao. Sotrany amin'ny osotrao. Sotrany amin'ny fanasitrananao. Sotrany amin'ny famindraponao sy amin'ny faharoponao Jesosy. Halleluja. Tsara ianao Jesosy io. Dia raiko ianao Jesosy io. Asandratra ianao Jesosy.